Miarahaba anareo rehetra mpanaraka tsy tapaka ny step by step eto amin'ny radio télévision CFFA indray tonga amin'ny fotoana ny step by step indray isika. Ny step by step moa dia kilalao izay ny karakarain'ny suprématie imperfecte miaraka amin'ny radio télévision ACFF. Kilalao ifaninanana mba azahoana asa izany ity kilalao ity. Dia misy ny step by step saison 1 dia mahakasika ny resaka taovolo no anaovana formation sy faninanana. Dia efa ao anatin'ny dingana famaranana moa tsika amin'izao fotoana izao satria 420 mianadahy ireo mpifaninana tamin'ny voalohany dia efa nandao ny formation ny ambiny fa 9 mianadahy sisa no tavela ao anatin'ity dingana famaranana ity. Izy ireo dia miady ho lasa ao anatiny hoe telo voalohany satria miady mba hananasa zany izy ireo dia ny manome asa moa dia tsy iza fa ny suprématie imperfecte. Hoan'izay telo voalohany ao anatin'ity lalao step by step ity zany dia tafiditra miasa avy hatrany ato amin'ny suprématie imperfecte. Misy ihany koa ny step by step saison 2 izay mahakasika ny anglerie sy ny maquillage. Izay formation atao eto amin'ny suprématie imperfecte ihany koa ao aorianan'ity saison 1 ity. Fa andeha ro arahantsika aloha ny fitohizan'ny formation izay ataon'izy enina mianadahy izay miatrika an'ity lalao famaranana ity inona indray ny lesona izay natao manahoana sy manahoana ny fivoaran'izy ireo ao anatin'izay fanaovana formation eto amin'ny SP izay. Mitohy ihany koa ny cours français eto amin'ny suprématie imperfecte. Ho an'izy enina mianadahy zany dia tsy maintsy ho fanina ao anatin'izay fahaizana amin'ny teny frantsay izay na efa mahay kely na efa na mbola tsy tena mahay dia mila mianatra daholo. Ary izay mahatonga ny mpampianatra eto amin'ny suprématie imperfecte amin'ny teny hoe mizara ianareo miteny manaova bain de langue, mila mizatra isan'andro isan'andro amin'ny zavatra rehetra atao. Saingy ny hita aloha hatreto amin'izy enina mianadahy ireto dia tsy dia misy tia manao an'izay bain de langue izay tsy ny mamerimberina amin'ny andavanandro fa miandry ny mpampianatra eo izay vao manao ny pratika. Raha izay nefa ny atao dia tsy ho folaka mihitsy ao anatin'ny fanaovana ny asa zany raha tonga ny vahiny zany dia tsy zatra miteny ianao fa miraikitra. Izay ny mahatonga le hoe za mahazo fa tsy mahay miteny. Noho izany raha tena te hiteny ary hamaly eo dia mila manaraka ny toromarika omen'ny mpampianatra eto amin'ny suprématie imperfecte ianareo enina mianadahy. Ao anatin'ny fanaovana révision iray ireto mpianatra ireto izy enina mianadahy moa zany manao révision mahakasika ny lesona izay natao omaly zany. Zany hoe mahakasika ny resaka coloration no anaovan'izy ireo révision dia manao exercice kely mihitsy zany hoe mifanome exercice zany no atao eto dia saminy mampiatra an'iny aloha zany manahoana ny fahazahoana ny lesona izay fanomeny mpampianatra teto amin'ny suprématie imperfecte. Dia mety mihitsy ny fanaovana révision tahaka an'izao satria raha vao tsy manao révision dia tena hoe very tanteraka ilay zavatra nampianarina ary raha mitombo ny lesona nefa tsy folaka aneo dia tena hoe tsisy ninahay zany rehefa tonga ny lesona manaraka na tonga ny exercice manaraka izay atao dia mety mihitsy ny manao révision tahaka an'izao. Ary misy zavatra tsy azo moa zany dia mazava be tsy maintsy manontany makany amin'ny mpampianatra indray. Atao amin'ny neutralisant sisy akazoa kelge io tube ampa io fa tsisy dia misy tao hoe ty mamony ny akazoa tsisy idirany reto le io fa reto flecheto anatin'ny reto zany kely nampatonga ny lohako body be tseo famony Izy enina mianadahy kosa dia nanao ny révision ho an'izy telo mianadahy dia mandray ny cliente ihany koa izy satria mbola manamafy ny zavatra efa azony teto amin'ny suprématie imperfecte. Izy telo mianadahy injara santatra ary mandresy. Eto moa zany tsy hoe manao lesona vaovao izy telo mianadahy fa manamafy ny zavatra efa nianarany
tato amin'ny suprématie imperfecta ataony zay afilany le izy tsara be. Zany hoe bonus nomeny ny suprématie imperfecta anazy telo mianadahy ny ambola anamafy ny zavatra zay efa azony teto amin'ny suprématie mandra-batapitry ny formation zay ataony izy enina mianadahy. Zany hoe mandra-pahatonga an'ilay telo voalohany ho hita izany dia mbola manamafy ny formation zay efa azony isantatra, mandresy ary oreliza. Marihana fa manaraka ny fipetra rehetra zay efa nampianariny ny suprématie imperfecta ihany izy telo mianadahy ireo, tsy hoe manao arak'izay tiany izy ao anatin'ity fanamafisana ny fahaizana zay efa noratovin'ny tato, fa manaraka tsara ny zavatra rehetra nampianarina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny niafarany. Tsy hoe mipetrapetraka akory izy enina mianadahy fa mandeha ihany koa ny pratika isan'andro isan'andro, mandeha ny fitadiavana olona zay anaovana pratika. Zany hoe atao zany ny volo, atao foana le fanaovana volo isan'andro isan'andro, ny lesona vaovao ihany koa dia mandeha, ny lesona zay efa natao dia tsy maintsy ampiarina foana, amolahana tsara ny teknika rehetra zay efa nianarana, dia tsy maintsy mandeha maka olona eny an-dalambe ihany koa zany. Efa vombonina ireo olona zay vonina ho atao volo indray anaovan'izy ireo pratika dia hiazo any amin'ny toerana anaovana ny asa zany aty amin'ny suprématie imperfecta indray izy enina mianadahy. Ny fitsarana dia mitohy foana ho an'ny izy enina mianadahy reto amin'ny zavatra rehetra atao, na ny fomba fandraisan'olona na ny lesona rehetra zay efa nianarana nanomboka hatrany amin'ny voalohany dia tsy maintsy ho jerevana amin'izy enina mianadahy hatrany zany, satria tsy mahazo hoe avotritra hoe tafiakatra ho any amin'ny dingana famaranana dia lesona vaovao dia ny lesona vaovao iny ihany no ianarana, fa ny zavatra rehetra zay efa nampianarina dia tazomina avokoa, satria ny suprématie imperfecta no ampiasa azy rehefa tonga ao amin'ilay 3 premier izy, noho izany tsy maintsy manaraka amin'ny fepetra rehetra zay efa nomena sy nampianarina tato amin'ny suprématie imperfecta. Goavana dia goavana ity fifaninanana ity satria dia efa matoa tafiakatra finalina tahaka an'izao dia manana ny point zay nahatonga azy tafiakatra izy tsirairay avy. Ho hitantsika eo zany ny tohany. Marihana fa ny suprématie imperfecta dia mesarotiny ao anatin'ny fampianarana zay atao mba hanaraka tsara ny zavatra nampianarina ny mpianatra tsirairay avy, na eo anatrehan'ny mpampianatra na tsy eo anatrehan'ny mpampianatra. Tahaka an'izao zao hoe mandehana lohan'olona ianao manasa loha dia feno rano ny sofin'olona, tahaka ny raosy izy no manao an'ity fanasana loha ity dia efa mijanona efa ho ela eo ilay rano tsy fafana mihitsiny. Raha ny tena marina dia tsy tokony hisy an'izany mandehana sofin'olona tahaka an'izao zany intsony ao anatiny fanaovana pratika na sasana. Dia tahaka an'izay koa inoro somary tsy misy fitandremana ao anatin'ilay fanaovana an'ilay fanasana loha. Mbola hiverina indray ve ny zavatra nitenenana tany amin'ny dingana voalohany zay nanaovana ny fampianarana. Jereo ange ny sofin'ilay olona feno rano, nefa dia ela be jesika azy vao namafana io rano teo amin'ny sofin'olona, ohatrany hoe natazana caméra zany zay vao hoe andeha ho fafaty rano amin'ny sofin'olona ity. Ny zavatra tena ilaina dia ny fanarahana tsy piriany nampianarana, na tsy eo ny mpampianatra na eo ny mpampianatra tsy tokony hisy remarika hita tahaka an'izao zany, fa tahaka ny jereo samy manao faute tahaka an'izay daholo, na Isandra, Jessica, Rosy tao anatin'ny fanasana loha tamin'ity androany ity zay tena zavatra tsy mety mihitsiny izao zavatra izao, satria lasa tsy mivaky lofiry zany ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Ao anatin'ny fanamafisana trano ny exercice-ny ihany koa hisantatra injara ary mandresy zany, satria anisany mbola mijanona eto amin'ny suprématie imperfecta zareo. Miara-miasa eo moa zany izy rehetrarehetra, fa ny note tsaraina kosany ireo mbola anaovantsika ny kritika sy ny fitsarana aty amin'ny fahitalavitra dia izy enina mianadahy izay tafiakatra ho amin'ny dingana famaranana. Ao anatin'izany Jessica, Inoro, Isandratra, Kandia ary Rosy zany ary Larissa enina mianadahy mantsy izy ireo.
dia jerevana tsara ny fomba fiasany miampy ny lesona vaovao sy ny zavatra teo aloha izay efa nianarana. Ny zavatra tadiavina amin'izy ireo dia ny fanarahana ny fampianarana izay nomena, tsy amorona zavatra fa mihitsy ankoatra ny nampianarana suprématie imperfecte ihany, satria ny toerana iasan'izy ireo rehefa tonga ao anatin'ny telo voalohany izy dia ato amin'ny suprématie imperfecte izy hiasa. Hiatrika examen atsoatsy izy enina mianadahy ireo, izy amin'izy ireo zany no afeno ny fepetra ka azo an'ilay hoe telo voalohany ka afaka hiasa vitrany ato amin'ny suprématie imperfecte izany. Dia ho hitantsika eo miankina amin'ny fomba fiasa, miankina amin'ny zavatra rehetra atao. Raha ny zavatra hita aloha tamin'ity androany ity dia mbola niverina indray le hoe filazantsika anaty hoe mangina be tsy mba hita mihitsy ilay saridrika mampiresaka an'ilay cliente. Miteny fa zarana miteny dia andray aloha dia efa ho mandeha ny 4 minitra 30 minitra zay vao hisokatra indray le vava zany. Zany hoe jerevantsika amin'izao dia tena mona tanteraka mihitsy ny eo amin'ny fandraisan'olona. Zarana miteny kely dia mitohy indray, zarana miteny kely dia tsy misy zavatra ambara mihitsy mba hoe hoentina misarika an'ilay cliente zany. Raha ohatran'izay ny fomba fiasanareo enina mianadahy dia tsy izay kosa no nampianariny suprématie imperfecte fa mila manova aingana ary tena manova mihitsy ny araka ny zavatra nampianarina zany no arahana, satria tsy mety kosa ny hoe salon de coiffure nefany salon de coiffure mona be tsy ho tamana amin'izany mihitsy ny cliente. Ary ny suprématie imperfecte ihany koa tsy afaka ampiasa olona tahaka an'izany fa mila olona tena sarika mahay mandray olona. Ianareo enina mianadahy izy aminareo zany no tafiakatra ho amin'ilay dingana any amin'ilay hoe telo voalohany moa zany tiako tenenina izany azo izay telo voalohany izay. So dia nareo indray no resin'ireo izy telo mianadahy izay efa manamafy ny zavatra hain'ireo, mbola hitovy amin'izy ireo ihany ve zany ny fahaizanareo sy ny fomba fihetsikareo ao anatin'ny fanaovana ny formation amin'ity dingana famaranana ity. Eto dia ny hafainganam-pandeha amin'ny fanaovana asa ilaina, ny kalitao an'ny asa vita ilaina, tahaka ny hoe ny volo mila tena hoe misy mangirana tsara zany rehefa misintona volo, fa tsy hoe zarara misintona dia moterena amin'ny fera indray. Rehefa avy eo verifiena tsara daholo na ny contour rehetrarehetra hoe mba normal tsara ve ny nanaovana an'isa maikamaika fotsiny ho vita, dia hoe vita le volo dia mitovy amin'ny asa tany amin'ny niveau 1 ihany zany ny asa ty amin'ny hoe efa tafiakatra ty amin'ny dingana famaranana ty ianao mbola hianatra momba ny hoe fisintomana volo sy ny hoe brillance ny volo dia mbola tsy voaka ihany ve ny fanaovana an'izay. Tena mila tena mandeha amin'ny antsipiriany tena hoe mampiatra ny fampianarana rehetra nomena amin'ny antsipiriany na amin'ny fanaovana ny technique de brushing, ny fampiasany fera, ny zavatra rehetra atao ao anatin'ny tontolon'ny fanaovam-bolo izay efa nampianarina mila feno ny ireto mpianatra enina mianadahy ireto. Raha tsy izany dia tsy hisy ho tafiakatra ao anatin'ilay telo voalohany, satria raha ohatra kosa moa zany nareo enina mianadahy samy tsy mirarahan'ilay fampianarana dia inona moa no telo voalohany ho tafiakatra eo fa dia miara-mihitsana. Eto zao dia hoe volo vita brushing zay no verifieny eto. Raha mijery zany dia hoe zao ve ny vita brushing, zany volo vita brushing zany tena hoe tokony hisy brillance tsara mihitsiny, fa tsy hoe zarara vita dia terena le izy avy eo amin'ny fera sy tombona amin'ny fera. Ka raha ohatra zany ka mbola tokony ho feno 100% ny fangiranan'ilay volo, ka raha ohatra ka tsy vita tsara le brushing zay atao tsy misy brillance dia lasa rehefa vita fera le izy dia lasa 50% ihany ny résultat azo. Zany hoe tsy fanao mihitsy zany le hoe sotsitomoko fotsiny ity dia avy eo any amin'ny fera manarina anazy, izay efa nampianarina zany tany amin'ny dingana voalohany nanaovana ity formation resaka fanaovana taovolo ity teto amin'ny suprématie imperfecte. Ary ny toe-javatra tahaka an'izay tsy ekeny ny suprématie imperfecte, ka ho an'ny mpianatra manao tahaka an'ireny dia
aza mieritreritra mihitsy hoe ho tafiakatra ianao raha tsy miova aingana ary tena manova fomba fiasa satria manao zavatra kitoto zany. Ny zavatra ilaina eto amin'ny suprématie imperfecte dia tena hoe amin'ny maso suprématie anazy imperfecte le zavatra atao moa zany kritika rehetrarehetra zany ho fantatra antsika ny tokantrano fa zavatra tsara no ampianarina eto amin'ny suprématie imperfecte. So dia hoe any ambadimbadika any miteny hoe zay avy any amin'ny suprématie imperfecte nefa ny zavatra ataonao hafa fa eto dia mila qualité, mila zavatra tsara tanteraka araka ny nampianarina ka mampirisika anareo enina mianadahy zay ao anatin'ity lalao step by step saison 1 ity tena anaraka amin'ny atsipiriany ny zavatra zay nampianarina anareo. Tsy hanao kitoto na misy mijery na tsy misy mijery, na eo ny mpampianatra na tsy eo ny mpampianatra, na misy jury na tsy jury, na examen na tsy examen, mila zavatra tsara foana avoaka eto amin'ny suprématie imperfecte. Dia izay mahakasika ny pratika nataon'izy ireo iny fa andeha kosa ho arahantsika ary ny fanadihadiana zany ny interview izay natao an'izy elona mianadahy mahakasika ny fivoarana tao anatin'ity formation izay natao ity. Efa mirona makany amin'ny maha-professionnel tokoa ve izy ireo sa manahoana mahakasika an'izay ary manahoana ihany koa ny fahazahoany ny lesona izay atao ao anatin'ity fitohizan'ny formation ity, ny fahasarotana sy ny famorana amin'ny fandraisan'izy ireo. Andeha aro arahantsika ny fanadihadiana. Ie, fahitako an'ilay cours vaovao nataonay zany resaka coloration izy dia hitako hoe tena tsara ilay izy sady mahafinaritra be satria na dia ataoko hoe sarotsarotra kely ara no mandray anazy fa tena hitako ihany hoe voarayako ihany ilay zavatra ampianarina anahy satria le izy koa rehefa tena hoe tianao zany dia normal le izy voarainao foana. Dia raha ohatry ny raha mahakasika ny tenako indray eo amin'ilay resaka hoe professionnel dia efa hitako ihany ianao zany hoe professionnel satria na eo amin'ilay resaka hoe fotoana zany dia tsy ohatran'ny taloha intsony fa mahitako hoe efa mivoatra zany fa tsy ohatran'ny taloha teo intsony. Ny ano ny teniko dia rehefa miezaka mafy fotsiny zany hoe miezaka mafy sy manao tsara dia tafiditra ao anatin'ilay 3 premier dia rehefa mianatra tsara ihany koa zany hoe mihaino tsara faharazavany mpampianatra, mandray tsara azy teny omeny dia sy manaraka an'izay fampianarana omeny dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ilay 3 premier dia matonga zany fa tafiditra ao anatin'ilay 3 premier. Coloration aloha tena mafimafy sarotrarotra ilay izy fa miezaka dia tsy maintsy hay foana. Ie, tena efa makany professionnel mihitsy aloha ka. Hatreto aloha zany le lesona vaovao le coloration zao no mbola somary manana sarotra kely satria tena mbola enjakezana ilay izy dia mbola mila mianatra mafy. Ie, tena mbola sahirakirana mihitsy fa tsy maintsy hay ny tanjona. Les colorations no somary sarotrarotra kely rehefa manao exercice dia mihazo amin'izay ilay izy dia raha ny fivoriana fahatako ny anahy aloha nefa hitako mivoatra ilay izy sady efa manao izy arabe hatrany koa mba tongavana amin'ilay tena hoe tena mety tsara amin'izay fa efa hitako hoe mivoatra makany amin'ny tena professionnel. Ny antoka amafisiko be iny miezaka ataoko zany zay rehetrarehetra atao rehetrarehetra zany dia ataoko faran'izay tsara sy faran'izay mety amin'ny zay tena ilaina daholo.
zay no tanjo zay no etoka nanovana azy zany izy amin'ny takon'izay farany tsara foana amin'ilay izy. Ny fahitako an'ilay coloration ilay izy aloha mila manakatakatra kely ny saina satria ilay izy mifangarongaro resaka chimie mila kajikajy ao anatin'ilay izy ao anatin'ilay coloration kokoa. Coloration ilay izy moa zany dia manafangarongaro kokoa zany ianao dia mila hainao daholo koa nefa manao an'izay dia amin'izay tafavoaka ilay zavatra teta amin'ilay olona. Mila hainao tsara zany mijery hoe ahoana ny fomba hijerevana an'ilay couleur ampitovina an'ilay loko andokoana an'ilay volo. Zay moa zany coloration. Raha fahitako an'ilay izy aloha efa miampy kely an'ilay coloration fotsiny sisa dia professionnel. Tokony hainao moa zany tsy maintsy misy foana e. Moral anao koa tsy maintsy ambony foana. Tsy maintsy atao ambony foana moral dia tokony hainao tsy maintsy mipetraka foana. Satria ianao matoa mianatra dia tsy maintsy misy tanjona foana zany matoa mianatra. Nahitako an'ilay coloration aloha zany dia hoe sarotra aloha ilay izy e. Satria ianao manko mbola teny hoe izao zay vao tena hoe samby avoanao an'ilay resaka matiana tetika momba an'ilay coloration dia tena hitako ilay izy hoe tena sarotra fa ezahana aloha ilay izy hoe toavavoaka zany ilay resaka coloration. Somary manahirana kely aloha ilay izy fa tsy maintsy hoe ezahana ilay satria tiana ilay izy dia tsy maintsy hoe ezahana ny havitana an'ilay izy. Za aloha mahatsapa ny tenako efa hoe tonga dia hoe efa avanomboka miakatra any amin'ny professionnel ny tenako ankehitriny. Hafa ilay tamin'ny taloha teo, hafa zany ilay tamin'ny volo idiran'ny tato. Ka faniriana aloha dia mbo hoe tafakatra atao après nefa miankina amin'ny mpitsara ihany io. Merci beaucoup madame dia tena hoe misandrana tamin'ny mpampianarana fa tena hoe azony tafampakaty amin'ny ilay fitiavanao anay sy ny ianao nefa azony hoe tsy nitambaza sara na tamin'ny fitiavanao anay fa niezaka teny foana dia izay koa miezaka anao an'izay zavatra tsatsanay zany ampivoaka ilay asa mbo hoe tsara mbo hoe professionnel eo amin'ny tontolon'ilay asa atao. Fahitako an'ilay coloration sarotra ilay izy satria mila théorie be mihitsy ilay izy dia donc zany mila tena hoe mémoire be mihitsy sy tena hoe mémoire mitana zany fa sarotra ilay izy. Efa makany professionnel mihitsy satria efa tena hoe professionnel tsy tako izay anazavana. Tokony hainao misy tsy maintsy misy ny tokony hainao satria efa tena miady mafy sy miezaka mafy. Ahoana kosa indray ary ny fahitany Monsieur Pascal izay jury atao amin'ny suprématie and perfect ny momba n'ireo ankizy ireo makasika an'izay fivoaran'izy ireo zay. Amin'izao moa zany efa tafiditra anatin'ny finale antsika zany amin'izao dia hitantsika tamin'ny fahita lavitra reny moa zany sy tamin'ny onjam-peo efa niraraka moa ny enina tamin'ny farany teo dia tafakatra ny enina farany manao ny finale ary ireo moa zany no ahitana an'ilay telo farany zany sisa zany dia diavina amin'izao. Ny fivoarana aloha hatreto dia efa hita hoe mandroso be satria efa miditra lalina zany ny zavatra ianaran'ny ankizy amin'izao, ny lesona moa zany ianaran'ny ankizy amin'izao tena efa lasa lavitra mihitsy raha izay no ilazana azy. Moa ao anatin'izay koa efa miezaka mafy ihany koa ny mpampianatra zany manapita arak'izay tena hoe aizan'ilay ankizy mandray ny lesona arakaraka n'ilay niveau misy amin'izao fotoana moa zany dia izay zany ny zava-misy hoe mandroso ny ankizy ary samby tsisy manaiky hoe ho latsaka mihitsy zany raha ny zava-misy fa tena hoe samy miazakazaka
iady an'ilay 3 première daholo zay moa zany raha ny tena hoe tanjondreo ankizy mpianatra enina farandreo am'izao moa zany mandeha foana ny révision isan'andro mandeha foana na ny teo aloha zany na le hoe lesona teo aloha na ny lesona vaovao zany dia tena ao anatiny hoe cadre mihitsy zany tsika am'izao hoe manaraka akaiky an'ireo ankizy ireo mba tonga azy tena tafita am'le hoe professionnel zany mba tsy voana am'izay fanampianariny ny mpampianatra moa zany mazava be dia zay moa zany efa atao ihany koa ato zany zao dia mandeha foana zany ny dressage mihitsy moa zany itsona azy mamerimberina foana hoe tia zavatra nampianariny madama dia tsy maintsy ataonareo zay aizana an'io tsy maintsy tafita ao anatinareo io io moa ny ankizy tsy mitovy ny vofandraisana zavatra fa ny tanjona dia zao tsy maintsy miara-mahay daholo ny rehetrarehetra mba ahafana am'le hoe izy am'izay no ho tafakatra any am'ilay telo voalohany zany dia zay moa anatin'le manara-maso sy miambina ny ankizy dia efa tena manaraka akaiky mihitsy ny zavatra rehetra zay nampianariny madama mba tsisy latsaka zany ny zavatra efa nomena ny ankizy fa tena hoe zay napita dia voarainy daholo raha zay zany ny atao amin'izao fotoana zao zay moa zany no mpanantenana ianareo mpijery sy mpanaraka ny radio sy ny télévision ny tokantrano hoe tsy maintsy hita zany tsy maintsy ho avy zany ny famaranana fa izy fotsiny zany ao anatin'ny fiomanana zany ny ankizy amin'izao fotoana zao satria misy ny lesona vaovao zay apita madama mpampianatra amin'izao fotoana zao madama Siriana dia ao anatin'izay ny ankizy zany mbola mianatra foana ao anatin'ny fotoana mampatonga ny examen zany dia rehefa tonga moa ny examen dia atreo ny anjaranay dia anjaran'ny ankizy sy ny fieten'ny examen am'izay manomboka eo hoe ampiatra ve izy ny zavatra nampianariny sa ahoana ny tanjona moa zany dia zay hoe amoaka ankizy ho lasa professionnel am'resaka taovolo na fandokoana io na fisotomana na fikotrakotrana volo hatramina soin rehetrarehetra mila voafetrateraka ao anatin'izay daholo ny tena tanjony suprématie imperfecte moa zany dia tsy hoe kory hoe mahay misitom-bolo le ankizy na hoe mahay manao volo na hoe mahay manao brosine fa tena hoe voafetrateraka mihitsy ny tontolo resaka volo ao anatin'le tontolo ny asa na ny fitsaboana na ny fikarakarana ny fahaizana hoe inona ny lokonyity volo ty raha lokoina dia inona ny loko mety aminazy inona ny traitement tokony atao manahoana ty volo ty mihitsana sa manahoana zany rehetrarehetra zany moa santenany ihany fa reny zany dia tena fiezina ao anatin'ny fianarany ankizy daholo mila hay ary mila voafeny zay zany tena tanjon'ny suprématie imperfecte dia mirahasoantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika zay mandeha eto amin'ny radio sy ny télévision ACFF misaotra tompoko. dia zay indray no namarana ny fandarana step by step tamin'ity androany ity dia manome fotoana anareo ho amin'ny rapitso indray ao anatin'ity fandarana step by step eto amin'ny radio télévision na ACFF ity dia aza mafoina masaraka ny fahita lavitra RTV ACFF dia mametraka veloma mandram-piona ho aminareo any atokantrano any veloma tompoko.